fa mbola vaovao mifandray amin'izay tontolo teo izay ihany ny FFKM dia naneho ny fahavononana iroso amin'ny fanatotosana fampiavana pirenena nisy ny dingana efa vita ary isy ihany koa ny hotontosaina anisan'izany ny fivoriana iarahan'ny filoham-panjakana mikasika izay dia naneho ny heviny ny filohany Tetezamita androany. Tsy misy fampiavana pirenena vita sy afaka tao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Io ny valiten'ny netin'ny filohan'ny Tetezamita raha nanontaniana mikasika amin'ny fampiavana pirenena ny tenany. Fampiavana pirenena raha mivinana apetraky ny FFKM taorian'ny fivoriana solon-tena amin'ny filoham-panjakana Perinasa sy ny teo aloha nisian'ny fivoriana lehibe raha amin'ny filoham-panjakana 5. Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina, ny amiral Didier Ratsiraka, professeur Xavier Albert, andriamatoa Marc Ravalmanana ary andriamatoa André Rajoelina. Mikasika ny fampiavana pirenena, tsy misy fampiavana pirenena vita sy afaka atao raha fampiavana pirenena ao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Rehefa tsy madio fo, rehefa tsy madio saina, rehefa tsy tia tanindrazana, ny olona te hanao andany fampiavana pirenena zany dia zava-poana izany fampiavana pirenena zany. Raha ny fantatra dia melohan'ny 20 volana Desambra izao no hanatanterahana ny fivoriana lehibe ny filoham-panjakana tarihina FFKM ary tafiditra ao anatin'ny fampiavana pirenena. Raha efa naneho ny fahavononana iroso amin'ny fampiavana pirenena ny filoha Perinasa sy ny amiral Didier Ratsiraka ary ny professeur Xavier Albert, fanontaniana mipetraka ny hoe afaka handray anjara ve andriamatoa Marc Ravalmanana izay mbola tazonina any Antsiranana ary arisika handray anjara amin'ny fivoriana ve ny filohan'ny Tetezamita teo aloha André Rajoelina.